Miaraba tsika rehetra ny tokantrano ihany hapana izay manaraka n'ity fandaharana ity a fampizarana ny tenin'Andriamanitra mba tanteraka ny tenin'ny soratra masina hoe aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofiny rehetra. Androany aho mba te hizara kely aminao a tenin'Andriamanitra mikasika an'ireo fanontaniana marobe indrindra fa ho anao zanak'Andriamanitra ho anao mpino ity fampianarana avy amin'ny tenin'Andriamanitra ity mba tiako ho hitanao mba andraisanao valiny izay noko marimarina fa mety hanova be dia be mihitsy ny fiainam-pananao. Milohan'izany aloha hivavaka isika angataka ny fanamasin'Andriamanitra mba hanokana ny saina mampanahy isika rehetra ny tokantrano any ary naiza ianao mandre zao afatr'Andriamanitra zao. Raha eo misaotra anao lehibe aho amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo zanakao mbola nomenao fotoana tahaka izao zay andre ny teninao dia ilay teninao izay nambaranao fa fiainana ho anay. Koa mety izy ianao tomba mangy anay tsirairay avy na izy anay atoerana misy anay sokafo ny fon'ny olona zahoany mandray tsara izany afatra ao izany. Anao tompo midera anao ny anja anao ny voninahitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo nanaovako izany vavaka izany. Amen. Hoy aho teo hoe taminao manoloana ireo fanontaniana marobe izay apetraky ny kristianina no amaliko anao nreto tenin'Andriamanitra reto satria ny kristianina dia mametraka fanontaniana manao hoe maninona efa mba mivavaka efa mba tena manolo tena kanefa indraindray ohatra ny tsy mety mivaly izany mivavaka indraindray ohatra ny sahirana mihitsy aho manoloana ny problema ohatra ny mitombo ny problema be dia be izay manodidina amiko isan'andro nefa efa mba tana ny tenin'Andriamanitra ihany mino aho fa tsy ianao irerina mba ny tena mametraka an'izany fanontaniana izany fa maro be mihitsy ny kristianina no mametraka an'izay fanontaniana izay ka mangataka anao raiso reto tenin'Andriamanitra reto ny fanamasin'Andriamanitra ny hanokatra ny saina mampanahy antsika mba azahoantsika valiny avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Raha manana baiboly ianao sokafo eo amin'ny Deutéronomie 20:10 manomboka amin'ny 9:7 ka hatramin'ny 9:14 vakiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy misy an'izao teny izao. Ny amin'ny mpaminany ozy izay ny eo amin'ny soramandry rehefa tonga any amin'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra ao ianao izy dia aza mianatra anao araka ny fahavetavetana nataon'ireto firenena ireto. Aoka tsy hisy aminao izay mampandiny zanany lahy na ny zanany vavy hamaky ny afo na mpanao fankatovana na mpanandro na mpanao skidy na mpanana ody na manao azo masimbava na manady na manao azo tsindrin-javatra na mpanao atsarana na mpanontany amin'ny maty fa fahavetavetana io mason'i Jehovah izay rehetra manao izany zavatra izany ary izany fahavetavetana izany no androan'i Jehovah Andriamanitra ho azy eo lohanao. Aoko tanteraka amin'ny Jehovah Andriamanitra ao ianao fa ireo firenena izay efa horoahinao ireo dia miaino ny mpanandro sy ny mpanao fankatovana fa ianao kosa tsy navelan'i Jehovah Andriamanitra ao anao an'izany. Manarak'izay ato amin'ny filazantsara ny Jaona 12 misy tenin'Andriamanitra tahaka izao manomboka amin'ny 1:7 dia nesoro ny vato ary Jesosy dia nananatra ny masony ka nanao hoe raha eo misaotra anao aho fa niaino ahy ianao raha izaho dia fantatro fa miainao mandrakariva ianao fa nono ny vahoaka mitsangana manodidina no nilazako izany mba inony fa ianao no naniraka ahy. Ary rehefa nanao izany teny izany izy dia niantso tamin'ny fehmaherina hoe ry Lazarosy mivoa dia nivoaka ny maty nisy fehipaty ny tanany sy ny tongony sady voafehmosarakoa ny vavany ary hoy Jesosy tamin'ny olona vao izy ka avelao handeha. Amen. Ireto tenin'Andriamanitra ireto no anokafako nyty valiteny izay napetraka ireo rahalahy sy anabavy tamiko mikasika ny hoe mahoana no ohatra ny misy zavatra efa mba nandray amin'ny tompo ihany kanefa misy zavatra indraindray ohatra ny tsy voava ohatra misy zavatra miverimberina eny an-dalana eny eo amin'ny fiainako.
Novakiako taminao le Deutéronomie 7:20 izay mikasika ny fandrarana nataon'Andriamanitra ho an'ny jiosy. Eto dia tena tiako apetraka amintsika rehetrarehetra izay manaraka ary mihaino izy ity fa zao io Deutéronomie 7:20 io tsy hoe nataon'Andriamanitra ho an'ny jiosy ihany e, fa ho an'iza raha mbola olombelona koa izy dia voakasika io tenin'Andriamanitra io daholo. Manarak'izay novakiako taminao ity Jaona 4:10 ity tandindona sary izy ity. Andraisantsika lesona ara-panahy be. Eto moa dia Jesosy nanangana ny Lazarosy tamin'ny maty. No hitantsika eo amin'ny tantara Jaona 4:10 ary rehefa natsangana Jesosy tamin'ny maty Lazarosy hoe ry Lazarosy mivoa dia nivoaka ny fasan'ny Lazarosy ary dia io hitantsika io dia izao nataon'i Jesosy tamin'ny vahoaka hoe iny Lazarosy nivoaka. Voalaza ny tenin'Andriamanitra fa velona izy zany dia izao ny baiko nataon'i Jesosy tamin'ny olona izay manodidina teo hoe vao izy. Misy fatotra ny vavany misy fatotra ny tanany mbola misy fatotra ny tongony fa velona izy. Nalaiko mihitsy ity Lazarosy nitsangana tamin'ny maty ity ry havana angalatsika lesom-panahy ho atsika kristianina, ho atsika zanak'Andriamanitra, mba azahoantsika mazava tsara hoe amin'ilay fanontaniana napetrakinareo hoe maninona aho efa mba zanak'Andriamanitra ihany fa mba misy tsapako mihitsy zany hoe nandray an' Jesosy zany efa maninona mbola misy ireto karazan-javatra maromaro mamatotra indraindray ohatra ny sahirana mihitsy eto amin'ity fanompona ny tompo ity. Ty Lazarosy nitsangana tamin'ny maty dia noraisiko misy ity mba ho tandindontsika kristianina zanak'Andriamanitra nateraka indray nandray an' Jesosy Kristy ho tompo. Tsarovy tsara aloha ry havana fa ny olona natao hoe maty ara-panahy dia tahaka ny Lazarosy maty iny ny olona rehefa atao hoe maty ara-panahy ny soratra masina dia izao tsy misy Andriamanitra ao anatiny. Tsarovy tsara zay, tsy misy Andriamanitra ao anatiny. Natao hoe olona maty ara-panahy ary natao hoe olona velona ara-panahy dia rehefa nanomboka nino an' Jesosy Kristy ho tompo izy araka ny Romanina 10 manomboka amin'ny 1:7 ka hatramin'ny 10 hoe raha manaiky an' Jesosy Kristy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao Andriamanitra rehefa nanangana azy tamin'ny maty dia ho vonjeny ianao. Manomboka ilay olona dia izao io ilay voalaza ny Jaona voalohany 2:12 hoe zay rehetra nandray azy dia nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Zay natao hoe velona ara-panahy nidiran'i Jesosy Kristy tompo ny fanahany dia manomboka eo izy dia ambaran'ny soratra masina fa nifandray amin'Andriamanitra. Manomboka eo izy dia nisy n'izany atao hoe fanahy masina ao anatiny tonga ao anatiny ilay Andriamanitra. Tahaka ny Lazarosy io maty izy fa zao rehefa natsangana Jesosy tamin'ny maty izy dia velona. Fa zao le sary eo raha manaraka tsara ianao nasain'i Jesosy esorina teo amin'ny Lazarosy misy fatotra ny vavany ny lohany ny tanany ny tongotra misy fatotra. Eo amin'ny ara-panahy raha lasiana bavy dia ity sary ity mihitsy sy ny manazava ireo fanontaniana marobe izay mipetrapetraka eo amintsika. Tsarovy tsara fa ny zanak'Andriamanitra nge rehefa nandray an' Jesosy Kristy ho tompo dia asa raha mba tsaroanao le teny fampahirezana nataon'ny Petera any amin'ny Petera 2:7 misy tenin'ny Petera hoe mitombozy amin'ny fahalalana an' Jesosy Kristy, mitombo amin'ny fahasoavana sy ny fahalalana an' Jesosy. Raha vao nandray an' Jesosy Kristy ho tompo zany, raha te hitombo ara-panahy tsy tian'Andriamanitra mihitsy ianao hijanona amin'ny fahazazana ara-panahy. Mbola resahako aminao mihitsy fahazazana ara-panahy manko fa mba azahoanao mahafantatra tsara satria ireo fanontaniana be dia be apetraka reo eny an-dalana io tena mila mahafantatra n'izao tenin'Andriamanitra izao nareo. Asa raha tsaroana koa le tenin'Andriamanitra any amin'ny Isaia 4:4 any
enina nga izay misy teny misy an'izao teny zao hoe ringana ny oloko no tsy fisiny ny fahalalana tsika kristianina raha lasa nabavy tsara ovy tsara aza mijanona fotsiny ianao hoe nandray an' Jesosy Kristy tompo ary io le hoe nandray an' Jesosy Kristy tompo io aza tiako kely tsindrina fa be dia be manko ny olona miteny an'izay hoe nandray an' Jesosy Kristy ho tompo fa mangataka aminao misy teny tena tiako mba ho hitanao amin'ny Hébreu toko fahaeninao ao amin'ny Hébreu toko fahaeninao manomboka amin'ny andininy voalohany sy ny faharoa misy izao teny izao hoe abidim-pianarana ny amin'ny Kristy dia misy zao reto avy le abidim-pianarana le hoe fibebahana ozy fialana amin'ny asa ratsy ntazo hoe tena tiako tsirina kely aminao ile hoe nandray an' Jesosy Kristy ho tompo hoe marobe manko ny olona miteny an'izany tokoa hoe nandray an' Jesosy Kristy ho tompo fa zao kosa tiako mba ho marina tsara aminao mihitsy io tenin'Andriamanitra hoe fibebahana ialana amin'ny asa ratsy io ny olona ny abidim-pianarana io za le dingana voalohany mihitsy tokony marina amin'ny fibebahana io araka le nataony Jaona mpanao batisa raha nanatona azy ny olona dia hoe nasiny bebaka daholo ny olona mba hiala amin'ny ratsy fanao teneniny mafy mihitsy ny olona nanatona amin'ny batisa ny hoe mialahy amin'ny ratsy fanao zary mamoaza voamendriky ny fibebahana riavana tsarovy tsara tena mila entitra tsara ianao amin'ny fibebahana io hitanao ngamba ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny epistiliny Jaona toko voalohany ihany eo amin'ny andininy ny fahafito ka hatramin'ny fahasivy misy an'le raha miaiky ny eloka sy ny fahotanao ianao ny tena fibebahana marina ny tena fototra dia tena mila miaiky ianao ny fotonao ny fahotanao rehetra matetika manko ataontsika ohatran'ny safy be mantsina fotsiny indray ny fibebahana fa eto Andriamanitra mamerina kely aminao tian'Andriamanitra tena ndiny tena tsara ianao amin'iny tenin'Andriamanitra le hoe abidim-pianarana iny amin'le fibebahana fialana amin'ny asa ratsy ozy ny soratra masina rehefa vitanao zay ary ho tsara io tenin'Andriamanitra io ny olona tena nateraka indray dia manomboka eo izy taka ny nataon'ireo kristianina marobe raha mamaky ny asan'ny apôstôly toko faharoa sy toko fahatelo toko fahefatra ianao fa niaraka nandinika isan'andro sy ty tenin'Andriamanitra tia ry zareo nitombo tamin'ny fahalalana ny tenin'Andriamanitra ny mpino zany ny zanak'Andriamanitra tena mila an'izay azahoana mamantatra tsara ny fiainam-panahinao ao anatinao ny velariko aminao zay mba ho marina aminao aloha zany fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra zany ho dingana anankiray eo amin'ilay tena fototra azahoana mitombo amin'ny ara-panahy vakiko taminao le Deutéronomie toko faha 8 inona ny antony namakiko anao an'io ny antony nanomezako anao an'io dia izao misy tamintsika le nandray an' Jesosy Kristy tompo reo nandalo an'ireny karazan-javatra ireny tsika misy maromaro izy eo nivakiko taminao le Deutéronomie toko faha 8 iny reny tena nisany tena azo lazaina hoe tena varavarana mihitsy ireny nidirany devoly tao amin'ny fiainantsika mety teny amiko ngamby ianao manao hoe ka rehefa mibebaka ve rehefa nanaiky an' Jesosy ve aho nangataka tamin'ny tompo mba ho diovina dia tsy ho afaka ve reny eny tompoko fa tiako ianao hanaraka an'izao ny fanekenao an' Jesosy Kristy ho tompo ry havana aloha tsy mety raha ohatra ka hoe ataonao safy be mantsina fotsiny amin'ny voalohany ny fekenao ny fahotanao fa misy dingana tahaka izao mihitsy tena tian'Andriamanitra hijery tsara ny fiainanao ianao satria ireny zavatra izay nifandraisanao tamin'ireny zavatra ireny tamin'ny fiainanao taloha mbola misy ihany tady misy tady ozy ny soratra masina ary ireny le fatotra le nambarako taminao raha namaky Jaona toko faha 1 le Lazarosy nitsangana tamin'ny maty le hoe vao izy fa misy fatotra eny an-dalana eny an-dalana eny angamby ianao misy mahatsapa ny sasany fa
be deaibe ny ohatrany tena mametraka fanontaniana mihitsy a hoe maninona mbola misy ohatran'izao ohatrany tao miverimberina maninona misy ohatran'izao tao miverimberina manasanao amerina kely angy de torona mitoko fa 7 e idotolo 7 fa ilainao mamerina kely an'io a ary ilainao ny tena mitondra ny reny eo am' Jesosy Kristy a mangataka ny rano Jesosy ianao a tena ho levoniny Jesosy a ho tapahany Jesosy mihitsy a le zavatra mety mamatipatotra kely ianao a ireny zavatra ireny misy teny zay manko any amin'ny obolona toko fa 5:20 hoe misy tady mamatotra matonty tenin'Andriamanitra amin'ny resaka an'izany ravana dia zao misy mety tsy tamaso nge le tady fa ianao amin'ny alalan'ny eritreritra ao a rehefa mandeha eny ohatrany mahita zavatra mamatotra ny fiainanao ianao mangataka anao a ny rano Jesosy zanany eto a tena metraka kely zaho rehefa tena mandinika le tenin'ny tompo rehefa mandalo amin'le Matthieu 5:20 mikasika an'le fandraisana fanasan'ny tompo le fampatsahivana ataon'ny tompo hoe tia ny rako zay arotsako famelan-kelokan'ny maro ary naveriny Paoly izy amin'ny Korintianina 1:9 mino fa fanamaky an'io anao ary eo ambanimbany eo misy an'le teny hoe maro aminareo nge ozy no marary marofy misy aza efa lasa nodimandry satria tsy mandinika ozy zay ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra tsy mamantatra ny tenanareo ianareo pino ny resahany amin'io zanak'Andriamanitra ny resahany amin'io lefa nateraka indray ny resahany amin'io fa misy zavatra ho mamatipatotra zay tena tsy bebahantsika ny fibebahana ravana tsy mety raha ataontsika safy be mantsina fotsiny fa jereo tsara misy zavatra tiako anao amaky tsara ny Deutéronomie 7:20 akoatrany Deutéronomie 7:20 aza iriko anao mba mamaky koa reny le hoe marika 7:20 misy karazana fahotana maromaro vakio koa nge ny Galatiana 5 manomboka ny 7:20 fa misy fahotana maromaro hitanao ao de zao ny sehoko anao jereo tsara io fa ny fanamasina hiteny aminao hoe misy karazan'ireo ve mbola mipetrapetraka ao anatinao fa ny fanamasina ampiseho anao ny marina rehefa hitanao a ny marina de mangataka anao a ny Jesosy ravana tsotra be a ekeo ny eloka sy ny fahotana ekeo amin'ny rano Jesosy mba ho dioviny de ho tsapanao ny fahamarinany zany hoe fiainana be deaibe no noentin'i Jesosy tsika zanak'Andriamanitra tsarovy tsara ry havana fa tena tiany tena higiokany zany fiainana zany tsika zany nge ho Jesosy ny natongavaka anome fiainana sady fiainana be deaibe androany ianao mandre an'izao afatr'Andriamanitra zao inoko maromarina fa mbola amanaraka mbola ho zaraiko aminao eto aniny a mbola mety ivela belary kokoa misy aminao a itenin'Andriamanitra io fa anisan'ny fiainana kristianina tamin'ny andron'ny Paoly manko zany zao zavatra resahako aminao zao io le kristianina voalaza amin'ny Korintianina 1 ohatra 7 olona fa pindolo nge reo fa nateraka indray fa nitenenin'ny Paoly mihitsy hoe mbola ronono no meko anareo fa tsy vetikanina ireo kristianina tamin'izany fotoana zany mbola ao anatiny misy aza mbola atao anatin'ny fijangajangana matsiravina mihitsy izay no mahatonga mamerina aminao hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao somary vereno tsara ke ireo zavatra io so de mbola nisy tamin'ireo no nataonao tamin'ny lasanao fa misy tady indraindray io voalazan'ny obolona 5:20 mety mamatotra anao eny an-dalana iny tapao amin'ny rano Jesosy io mba handraisanao ny tena fiadanan'ny tompo rehefa mivakivakinao reny marika 7:20 reo ny Korintianina 1:9 misy fahotana maromaro jereo fa raha fa tsapanao fa ny fanamasina noro anao mangatahany rano Jesosy andevona n'izany mba tonga anao hanana fiadanana marina ilay voalazany soratra masina manko le hoe fiainana be deaibe ary fandresena manoloana ny adi-panangy ry fanontaniana apetraky ny kristianina eo maninona fa kristianina nefa ohatrany tsy mahita fandresena nefa ny soratra masina milaza hoe manoatra noho ny mpandresy ianareo
Rehefa tsika resy tsika ihany mametraka fanontaniana ny daliny maninona raha tsy mety mivelatra ny fiainako. Itenin'Andriamanitra izao ry havana asehon'ny tompo antsika. Ny rano Jesosy Kristy tompo. Meteza mandiny tena tsara ianao. Meteza mandiny tena tsara isan'andro. Raha te hahita ny valin'ny fanontaniana izay apetrako eo hoe nahoana tsy tena mahita fandresena eo amin'ny fiainana andavanandro. Ny tompo tena nanome antsika ry havana. Nanome antsika mihitsy ny tompo tena fandresena ary tena fiainana be dia be. Ireo teny fikasana io voalaza ny soratra masina hoe ho anareo sy ny zanakareo ary na iza tsony Jehovahandriamanitra anatona azy. Nomen'ny tompo antsika izany mba hiainantsika mandra-piala eto amin'ity tany fandalovana ity. Mialohan'ny hijanonako ampatsiaro kely ianao ny fiainan'ny kristianina tany Efesosy sy amin'ny toko 4 nahitanao sy ny Galatianina toko 5 fa tena pino daholo ireo olona nandray an Jesosy Kristy ho tompo fa nandalo zavatra fiainana maloto eny an-dalana eny. Tsika raha lasana bavy averiko tsara eto ampiandrasana ny tompo tsika izao. Eto ampiandrasana Jesosy ho avy eny amin'ny raony lanitra tsika izao. Ho avy tapoka tahaka ny mpangalatra izy. Tandremo tsara fa nambarako teto le virgine 10 medala sy ny 10 endry. Le 10 endry nge voalaza ny soratra masina fa le manana fitondratena tsy misy ketroketrona ozy. Zay ny voalaza ny le 10 endry. Sady fampiomanana no fijerevantsika ny fiainantsika isan'andro ity afan'Andriamanitra zay ho zaraiko aminao ity. Mino fa manaraka mbola toizako kely ity mba azahoantsika fahazavana misy kokoa arak'izay zavatra zay natolotra anao zay. Ny amaranako azy iaho dia zao mila fanafahana ianao ary ny fiainantsika ry havana tena mba mila vavaka. Tsarovo izay tenin'Andriamanitra zay isan'andro. Jesosy nanome modely antsika fa na dia atao hoe anendry olona ary izy rapitso andeha lavitra izy andeha toroteny dia voalaza ny soratra masina fa zao tena nanokana fotoana foana izy hiaonana amin'ny ray mba hivavaka mba ho marina amin'ilay tenin'Andriamanitra hoe ny zanaka tsy manao na inona ratsy izay zavatra asehoan'ny ray aminy. Itsika kory havana ilaitsika ny tena miaona amin'ny ray ilaitsika amin'izany vavaka izany mba hananantsika révélation fanambarana mba azahoantsika mafantatra tsara ty tenin'Andriamanitra ty azahoantsika mizara ihany koa ty afan'Andriamanitra ty. Zay ny teny ary dia isaorana amin'ny tompo ho an'Andriamanitra ny voninahitra ho antsika rehetra izay makato sy mino kosa ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompo hivavaka isika. Raha eo misaotra anao lehibe aho ny amin'ny teny izay nomenao androany hitondra fanazavana hitondra hery hitondra fampahiratana ho anay ny tompo izany teninao zany misaotra indrindra ny amin'ny fanamasinao izay mampahery ary mananatra anay. Anao tompo ndera anao nianjanao ny voninahitra amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo no naovako izany vavaka izany. Amen.